sy manerana ny firenena maro ankehitriny dia tena fitahian'Andriamanitra lehibe ho an'izao tontolo izao. Eto Madagasikara dia misy ray aman-dreny ara-panahy maro izay natsangan'Andriamanitra tany aloha tany, izay nanangana tanora maro, ary ireo tanora maro natsangan'ireo dia efa mihamatotra miaray aman-dreny koa amin'izao fotoana izao maneran-tany. Izay dia miaino mpanompon'Andriamanitra maro be maneran-tany. Ao ireo mpitoro teny anglophone sy francophone, ao ny eto amin'ny firenetsika. Raha tsy nisy an'izy ireo dia very ny taranaka eto ambonin'ny tany. Fa tany aloha tany nisy olona tena nitady an'Andriamanitra rahalazana vavy. Tena nanolo tena, nanamasin'ny tena, nanokany tena, nandony vidiny tamin'ny fanolorany tena sy tamin'ny fiaretany. Vokatry ny tenin'Andriamanitra reny sy novakiny natafajoro azy, ary ireo ihany koa ny nanangana olona maro. Ankehitriny ameringana ny taranaka ara-panahy satria variana amin'ny tena tsy tokony, variana amin'ilay sy tena tokony hahavariana ny olona amin'ilay fivavahana. Miazakazaka ny amin'ny ositra ny génération ankehitriny sy amin'ny hery sy any amina firana sy any amina dia enoy tsara. Ny dianareo eto tsy hatongavana any an-danitra, ny hiranareo eto tsy hatongavana any an-danitra. Marina sadiso zany, fa nandiony izy dia tonga any an-danitra. Ny hira hon'ireo ary manga be ny feony dia tonga any an-danitra. Nampiasain'ny tompony izy dia tonga any an-danitra. Non, fiainanao amin'ny tenin'Andriamanitra, zay ny hatongavana. Fa ambony amin'izay ny mandihy fa ho an'Andriamanitra, fa tsy ananina fotsiny ho an'Andriamanitra. Tsy mihira fotsiny amin'izao, inona ny tenue tsika, inona ny tenue de la semaine, karaté sa kung fu sa tsy fantatro inona dolo ny anaran'ireny lamba karahany, inona robe soirée sa inona dolo ny anaran'ny tenenareny, karaté iny fotsifotsy iny, drakidraky, gasigasy, sinoa, misy an'izany daholo ny tenenareo, tenue sinoa, tenue gasigasy, tenue karaté. Tsy renina tongavana any an-danitra. Fa ilainy indraindray renina ny tena be ao am-ponareo, fa ny fiainana araka ny tenin'Andriamanitra raha lasana vavamalala. Azarina le tena laharam-pahamehana, azarina le tena laharam-pahamehana. Lazao amin'ny namanao azarina le tena laharam-pahamehana. Tsy misy dikan'io zavatra atao rehetrarehetra io raha tsy miaina araka ny tenin'Andriamanitra tsika. Azafady fa ilaza fahamarinana. Zay no mahatonga ny Satana miady amina musicien. Afaka mamiaino anareo, za tsy jery anareo miresaka ny louange sy ny satria ilosifera ny musicien voalohany. Avereno hoe sady ny hira ireo no ny tendry. Dia rehefa tonga taty dia ny zavatra hoentiny ambabona izao tontolo izao amin'izay ny resaka mozika sy hira. Izany mafy mihoatra n'izany Michael Jackson zany. Tadidiko tsara indray andro, mbola tsy nivavaka tamin'izany, tao anatina spectacle Michael Jackson. Misy vehivavy anankiray niraisiny ohatr'izay anatin'ny olona, torana mihitsy fa satria niraisiny Michael Jackson na tanany. Torana! Tany aloha tany manko misy an'ireny cahier reny dia manao signature, mangataka reny artiste reny mba hanao signature anatin'ny cahier loatra zany. Tena babona mozika sy hira izao tontolo izao. Sa tsy zany, aseho ena ny radio tsisy hira sy mozika, dia aseho ena misy piano izy sa tsisy piano. Fa mozika sy hira, io zany ny ambabona olona, mozika sy hira. Aseho ena ny propagande tsisy musicien, tsisy artiste, dia aseho ena ny olona ao.
fa mozika sy hira zay ny ambabona an'izao tontolo iza. De zay no mahatonga ny devoly miatake musicien spira. Ny ankabeazana musicien ao am-piangonana, ny ankabeazana tsara-panahy fa mitendry fotsiny. Ny ankabeazana louange ao anaty fiangonana tsara-panahy fa mihira. Jereo 4 minitra izy mamaky baiboly any, le mihira le ina mahatonga atakeny satana, satria raha vao ireo no ao tsara afa io fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny fivoriana io, satria tsy miankina amin'ny pastera ihany io fa misy ankinany amin'ny mpitendry sy ny mpihira. Ao anaty baiboly nisy fotoana mpitendry sy mpihira fotsiny no nomena sehatra de nidin'Andriamanitra nandravany fahavalo. Tamin'ny andron'ny Josafata mpanjakan'ny Joda, nitendrena ny mpitendry, notendrena mihitsy reto ihany notendrena. Tendrena koa ny mpihira reto ihany, vao nanomboka nanandratra hira ny mpitendry miaraka amin'ny zava-maneno de nisy otrika avy any an-danitra nalatsaky Jehova, nandevona ny fahavalo. Dikan'izany tena manana toerana lehibe amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity ny mpitendry zava-maneno sy ny mpihira. De ataony devoly mifampitsipa amin'izay ny mpitendry sy ny mpihira, amin'izay tsy tonga Andriamanitra. Lazao na manao taony devoly mifampitsipa hoe ny mpitendry sy ny mpihira de tsy tonga amin'izay Andriamanitra hoe de manjaka amin'izay ny devoly hoe. Ataony devoly tsy manao fanatitra ny musicien hoe lazao na manao, amin'izay tsy connecté tsara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy. De lasa talenta fotsiny miasa fa tsy lay onction, tsy lay aura avy amin'Andriamanitra. Tena ny ankabeazana musicien tsy manao fanatitra zany. Mody fanina eo zareo fa izy tsy manao zany izy. Fa so ihany fa ny ato amintsika manao fa folo-karena sy fanatitra ary voaloam-bokatra sy fanatitra ho an'ny mpaminany. Tehaka ho an'ny musicien ato sika. Lazao na manao hafa mihitsy ny musicien ato amintsika hoe matoky amin'ny fahafolo-karena hoe rehefa mandray karama avy any izy. Manao fanatitra ho an'ny mpaminany reo hoe connecté amin'ny dada sy neny reo alohan'ny hitendro hoe manao voaloam-bokatra reo hoe zany le zavatra ataony satana, atakeny satana ny musicien. Ty zay daholo ny ankabeazany musicien anaty fiangonana tsirairay mifoka sigara sady misotro toka. Atake mafy be, mila entina mambavaka zany rehefa hoe olona tafiditra amin'ny sehatry ny mozika ao anaty fiangonana. Reo zanatsika reo rehefa manomboka mitendritendry eo entina mambavaka, tsisy fiainam-panahy tsony izy fa variana midobodoboka amin'ity zavatra ty sy nikiraindraindray ao amin'ity, tsisy fiainam-panahy zany. Miditra am-piangonana reo tsisy mandohalika zany fa avetrany diany amin'ny fitaovana. Tsy connecté avery amin'izay fa aizana ny misy fa tsy ao lay zavatra tokony omen'Andriamanitra ho an'le fiangonana. Satria tena mifandray be amin'ny resaka mozika sy hira mihitsy lay zava-panahy. Halleluja. Tanao rehefa hitady teny avy amin'Andriamanitra ny olona indray andro, nisy mpanjaka hitady teny avy amin'Andriamanitra tena nantona ny Elisa lehilahin'Andriamanitra de izy hoe hitondray mpitendry lokanga ao. De nisy maninona izy lehilahin'Andriamanitra masina tsara connecté tsara, tsy tonga de nainy tompo inona ny teninao fa nitady inona izy musicien. Vao nanomboka nitendry ny musicien de nanindry azy ny tanan'i Jehova, zany hoe na ny tanan'i Jehova miandry mozika ho tendrena de nidina izy avy any. De zareo tsara zay any amin'ny pays anglophone, zareo tsara reny musicien spira anglophone reny angaiky tsika le pitaritarika fiderana ty makamakataka sy ny any reny le feo nisy fanaovany fa tsy mahavita makataka ny ositra ao aminy. Natanael Bassey zany olona enjany zany amina ositra sy fahasoavana satria mitady an'Andriamanitra.
On a une inspiration. Jesus, yeah. Tu l'as bien fait encore, les femmes français. Jesus, yeah. De façon spéciale, ce qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Ou la connecté à Jesus, san manura san. Raena rero ripitarka fiderana, ripitarka fiankufana, ripira wantup, uluntenan remant. Mis révélation refamira. Miena famasina nan remant. Mia piten connecté avec nan remant. Nous allons voir une méga église. Avec la vraie présence du Saint-Esprit. Alléluia. Favdina lafsani. Sati attaqué na wa mapira na. Verno vat maf moni attaque mazo na ya malela na Andremanta na ira la sana balala. Samba vevav na Andremanta. Marni attaque tupko. Marni attaque. Maro zabadatin de vouloir tauko. Si tinya matura nana maro zabata tin devulaton Jesus sati isen pamoja sotu tulzao zero devul sinyalan Jesus san mitsegen devule fanga charnyalan Jesus san devul man rapialan Jesus te tombonontan charnyala san mis votere kis devaton devulanin amunanas fadianis. Les laves ne font 40 jours, 40 nuits, veranga, boulaïn, dévoule, tunga yo, neno firiandon, vitano. La zone namono, no, autre mien, si adversaire, zaningeno, nandaye. Autre mien, si adversaire, ça te fait na terrato neno, azafadi. Ça te na varina 40 jours, 40 nuits, rabiate not stukne anantona, zan dévoule, hein. Neba ni ansasan favaka donruna ton denetrer te vul tsmana kakena tsimana kakena nin adonruno in der inna nanueran divuli je social le divuli miainam na tenna remantis arn divul malala tenna remanta alle problem divul malala velot malala te ona u Jesus vo sura tawe yaina leiten manana tenya nuerenis isakin fakapana tukun mistena remante diavana wamzan isakin fakapana tukun mistena remante yaruva no tena fakapana inefata smith love Jesus te ona uzen bible nanda wazn devuli alu fambula nindis hiverna right. Sai motunga zamvava kavon. Sai motunga zana nandrai fanapakevitra isakin vita fitombavaka lasa mandeha mivavaka. Satria isakin mavita zavatra ho an'Andriamanitra ianao, eo zany miataky anao. Eo zany miataky anao. Eo zany miataky isakin mavita zavatra ho an'ny tompo ndana mandoalika. Sy le mandoalika kely avy mitarika fanatitra iny de tompo mangasitraka anao fa vita izy iny. Halleluja. Amen. Tsiny any. Ndana mandoalika. Ndana mitady an'ny tompo. Ndana manetry tena, ndana miondroka. Mandra-pialan'i Jesosy teto amboniny tany. Komba tsantsatra. Raha maniry misy groupe de louange ato tena connecté amin'ny Jesosy. Ripitarika fiankofana tena tario rangaza ihany. Tario zay. Miaraka amin'ny Jesosy any anatinao. Tsy vava fotsiny rehefa miakatra eto. Hoe Jesosy nitady avitsika nefa ianao any ambadika any tsy mitady. Fa io zaho manana onction maître. Fantatro raha tsy miaraka amin'ny onction. Vao mitena anao dia aza mifanadala amin'izany tsy vavany ianao io. Tonga dia fantatro. Mbola iresantsika ny atao hoe ora zany lumière ny dikany. Fantatra mihitsy hoe miaraka amin'ilay zavatra ianao io sa vavany fotsiny. Fa io tonga dia fantatra. Say mahatonga na tsy ten'Andriamanitra troika eto sady mahitsy mivantana mafy ange fantatra ange izy io e. Fa le izy miaraka amin'le ora. Fa raha tsy eo iny ora iny efa tsisy tavelonareo nanoray azy. Misy hazavana miaraka amin'le izy. Halleluja. Misy Andriamanitra miaraka amin'le teny.
fa raha tsy zany hoe izany maneko vazavazaina eto isan'andro hoe avoiny kôdy telefoninao omeo ny vatonao ianao tsisy tetonareo raha tsisy hazavana miaraka tamin'ilay teny fa misy Andriamanitra miaraka amin'io teny io dia zay no mahatonga anao eo dia au lieu dia ho tezitra ianao lasa mitady any tompo ianao miala amin'ny adalana ianao mahita an' Jesosy ianao satria vrai ny parole renao